Traikefa ny fitantanana ny ministeran'ny angovo ao anatin'ny fotoatsarotra lalovan'ity ministera ity tokoa izao raha ny fanazavana nentin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Coly Roger hatreto tsy mbola misy ny olona raikitra isolo toerana azy fa dia nambaran'ny premier ministre moa fa tsy maintsy atao ny lamina matipaika hitantanana izany ministera izany. Ny fahatsapana fa mila fahaiza-manao hafa ny fitantanana ministeran'ny angovo no nanesorana ny ministry ny angovo teo aloha Fienena Richard araka fanazavana nentin'ny premier ministre Dr Coly Roger nambarany ihany koa fa mbola tsy notapahana hoe iza no olona haka ny toera-ministry ny angovo andimby an'Andriamatoa Fienena Richard. Aoko aloha fantatrareo fa hoe monsieur Fienena dia namana sala monsieur Hugues koa Génial tao amin'ny Air Madagascar dia olona namana daholo ireny ary moramora raha mampiala namana toy izay mampiala olona tsy namana fa hitanareo moa izany dia tsy midika hoe niala Andriamatoa Fienena satria tsy hoe tsy ratsy izy tsy mahavita azy izy non zao misy tomobile atao hoe tomobile Bentley misy tomobile 4x4 le samy tsara daholo ro ngamba ataotsika hoe monsieur Fienena mety ho Bentley amin'izao fotoana izao fa amin'izao fotoana izao ngamba mety mila 4x4 le 4 vitesse le tena mahay miditra mipotaka mahay zay angamba mety hoe comment on appelle ça fampitovizana tsy dia hoe mahafapo loatra fa ohatrohatran'izay angamba donc nahatsapa izy an'izay zavatra izay ary niteneniko amin'ny moramora moa fa hoe ngamba mila compétence hafa itsika amin'izao fotoana izao dia nanaiky izy. Amany olana délestage tokoa ve ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny filakevitra ministra amin'ny fanalana ministry ny angovo mety matoa natao izy io nge tsy nataotao fotsiny hoe karazany hoe oaneso la pression journaliste na pression'olona dia hoe atao fa matoa natao satria manantena mety hitondra fiovana le izy ary avaolany jirama. Raha nambarany teo anivon'ny MMM dia tampoka nanesorana an'Andriamatoa Fienena Richard ary tsy nisy ny fampahafantarana melony antoko momba io dia manany ambara amin'ny premier ministre. Efa fantapatana ihany fa misy roa herinandro zay fampisagesaka teo ihany hoe ahoana izy ty tsy mety izy ty asotsika ve ihany raha ohatra ka tsy possible izy moa efa ihany izy non izy ity izy ty olona tsara fa ry angamba mety zao fa dia jerenay teo fa efa ny olona mbola tsy masorona kosa ve tonga dia hotenena tamin'izany aloha mbola tsy izy décision kanefa fa nisy any resaka hoe mety hiala angamba izy raha ohatra ka tsy misy ny résultat amin'ny zavatra hoe amin'ny laharam-pahamehana natsamana nabaran'ny président mazava tsara dia ny délestage. Arak'izany dia mbola tsy fantatra hatreto ny anaran'ny olona andimby an'Andriamatoa Fienena Richard eo amin'ny toera-ministry ny angovo.